Ny 12 Desambra, Charles Ravalson. Mpilalao an-tsehatra, mpanorona pièce théâtrale, mpandrindra an-tsehatra, mpanakanto i Charles Ravalson, teraka ny 12 Desambra 2017 tany Mananjary. Ny sehatry ny teatra ny tena nahafantarana ity olo malaza iray ity, hatramin'ny fahakeliny dia efa nirao teatra i Charles Ravalson. Teo nivon'ny fiangonana tsy miankina na trano zozoro, an-trano biriky dia isan'ireo mpandray anjara tamin'ny filalaovana tantaran-tsehatra sy ny fanaovana tsianjery izy. Ny taona 1770 no niakarany an-tsehatra voalohany tao amin'ny teatra municipal Ambadivinaky. No ny famporisihana nataony Nakarabe Manatsoa izay mpanomorokira nalaza dia nilona tanteraka tao anatin'ny teatra i Charles Ravalson niditra tao amin'ny troupe Jeannette ny taona 1770. Maro ireo tantaranampalaza n'ity andrarezin'ny teatra ity toy ny sangy mahery nosoratan'ireo Delisy. Tamin'ny fotoan'androny ny 9 Desambra 1770 no niorenan'ny fikambanana mpanao teatra malagasy, ka izy no filoha lefitra ary Ramanda Albert no filoha. Ny taona 1770 taona nahafatesan'ny filoha dia i Charles Ravalson indray no lasa filohan'ny FMTM mandrapodimandriny ny taona 1770. Ho fampiroboroboana ny teatra malagasy dia nandeha nandalo-pahaizana momba izany tany Frantsa tamin'ny École d'Art Dramatique Charles Dulin i Charles Ravalson, niofana ihany koa tao amin'ny Théâtre de France. Rehefa tavaverina teto an-tanindrazana izy dia nilofosany ny fampianarana teknika vaovao ny teatra ka ny troupe Georgette sy ny troupe Jeannette no tena nampitany izany. Izy no mpandrindra an-tsehatra ny troupe Jeannette nandritra ny 12 taona. Fantatra ihany koa fa i Charles Ravalson teo anivon'ny fiangonana protestanta malagasy tranzozoro an-trano biriky. Mpandray fanasany tompo, diakony, mpitoroteny ary efa komity mpitantana tao. Izy ihany koa no isan'ireo nanorina fikambanana zanaka pelezan'ny fiangonana protestanta Arivony Mamo ary efa filohan'ny tantana izany. Olo malaza ary azo lazaina ho nandrarezin'ny teatra malagasy raha i Charles Ravalson izay nodimandry ny alatsinainy 20 Martsa 2017. Ny 12 Desambra 1770 no toloran'ny Akademia Malagasy médaille volamena ny dokotera Rakoto Ratsimamanga no niasa vitany teo amin'ny siansa. 12 Desambra andro iraisa firenena ho an'ny tendrombohitra. Ny taona 3 no nanomboan'ny fankalazana izay entina indrindra anetana namponina sy ny mpitondra amin'ny mahazava-dehibe ny tendrombohitra.